manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivona. Manasa antsika rehetra tompoko. Eny ary dia amin'ny fifaliana indray no iaonanay amintsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandarana androany izao. Ny fandarantsika eto moa androany dia fampianarana mikasika ny Baiboly iray manontolo mihitsy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Ny pasteur Judikaela no eto amin'ny fanolorana, ny pasteur Heritiana ihany koa no miaraka amin'ny tenako hitonana izay ten'Andriamanitra androan'izay. Fetanan'ny tompo amintsika rehetra, fetanan'ny tompo ihany koa pasteur. Manona ny fetanan'ny tomponao pasteur Judikaela dia miarabantsika menakavy tompo. Eny ary mialohan'ny dirantsika ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay manasa anao ny tenako andeha tsika hivavaka ametraka n'ity fotoana ity eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompo. Ry Andriamanitra rainay tsara sady lehibe indrindro, miantso ny anaranao izay tonga eto amin'ity fotoana izay andalinana ny teninao androany ity. Hoy ny teninao hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, fa zay rehetra miezaka ho mosalahy dia ho diso lalana. Zany indrindra no anton'izao fotoana androany izao Andriamanitra ianaranay ny teninao, ary raha diso amin'ny zavatra ray aloha izay dia diso amin'ny zavatra amin'izy rehetra. Aza vela misy ho latsaka tompo ny teninao, fa ninona zavatra tianao ampitaina, ninona zavatra tianao ambara, ninona zavatra tianao voaray anay Andriamanitra dia mangataka aminao mihitsy amin'ny Andriamanitra ny fahafianonanao aoka ho ambara eto zany androany. Da io ny mpanomponao ihany koa izay hitondra an'izao fampianarana, hitondra an'izao teny izao, na ny teny izay hovakiana, ny famoahana ny sitraponao anatin'izany teny izany, ary indrindra reto mpijery mpanaraka an'izao fandarana izao. Misy amin'izy ireo eto atoerana eto Madagascar, misy any ampitan-dranomasina any manaraka n'ity fandarana ity, miandrandra zavatra izy ireo Andriamanitra, miandry zavatra, miandry teny avy aminao izy ireo. Raha izay tompo dia tsy manakambara, tsy manana zavatra olazaina amin'reto olo reto, fa fantatro fa rehefa ianao kosa no miteny eto androany dia hisy hery ny teninao hitondra kasika manokana ho anisam-batan'olona, isa tokantrano izay ny safidy manokana ampandrosan'izao fandarana androany izao. Jereo manokana Andriamanitra ny etaetanay tsirairay avy reto, fa maniry izay androany andraindray tombony amin'izao teninao androany izao. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy fananao masina anie an'olotsaina anay amin'ny fanazavana rehetrarehetra, ny fananao masina ihany koa anie hitoetra ao anatin'reto mpijery sy mpanaraka n'ity fandarana ity, mba hatonga an'izy ireo Andriamanitra azo ny tena hevitra ny teninao ho ambara androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny raha pasteur Heritiana, araka ny teniko teo moa zany dia mitohy atrantsika ao anatin'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra izay toy amin'ny fampianarana nyraisintsika tamin'ny farany teo. Ato amin'ny Deoteronomia toko 7:10 indray no raisintsika androany hovakiana izay tenin'Andriamanitra izay. Deoteronomia toko 7:10 raisintsika amin'ny 9 voalohany. Mivaky toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry. Ny amin'ny tanàna andosirana izay mahafaty olona tsinahy, rehefa aringa Jehovah Andriamanitra ao ny firene samihafa izay tompon'ny tanomeny Jehovah Andriamanitra ao anao, ary maharesy azy ianao ka monina ao amin'ny tanànany sy ao an-tranony, dia manokana tanàna telo anao eo afovoan'ny taninao izay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao holovana. Amboary lalana ka zara ho telo toko ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra holovanao, mba ho andosirany mahafaty olona rehetra ao. 14 Ary ny mahafaty olona izay ho velomina raha mandositra ao dia ny mahafaty ny namany tsy na ka tsy mahakahala azy teo aloha. Toy ny olona izay miaraka amin'ny namany ho any anala hikapa hazo, koa manainga ny famaky hikapa hazo ny tanany, dia mitsoka
mitsoka mizarany ny lela famaky ary mahavonina ka mahafaty azy dia aoka andositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo izy ka ho velomina fandraoany endrika ny mahafaty ny olona ny mpamaly raha mbola nirehitra ny fony ka nahatratra azy noho ny alavitry ny alehany dia ahafaty azy izy nefa tsy tokony ho faty izy satria tsy nankala ny namany teo aloha. Koa izany no andidiko anao hoe manokana tanàna telo anao ara hitaran'i Jehovah Andriamanitra ao ny faritaninao araka ny anianany tamin'ny razanao ka omeny anao ny tany rehetra izay nolazainy omeny ny razanao ary raha hitandrina ianao ka anaraka izao lalana rehetra izao izay andidiko anao anio ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ary andeha mandrakariva amin'ny lalana dia ampinao tanàna telo koa ny ireo telo ireo mba tsy hisy raha marina alatsaka ao amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao olovanao ka tsy homeloka amin'ny raha ianao. Fa raha misy olona mankala ny namany ka manotrika azy ary mitsangana ka mamely ny mahafaty azy ary mandositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo, le olona ao amin'ny tanàna dia aniraka aka azy ao dia anolotra azy eo an-tanan'ny mpamaly raha mba ho vonona ho faty izy. Tsy antra azy ny masonao fa hoesorona tsy eo amin'ny Israely ny eloka ny amin'ny raha marina mba hahita soa ianao. Pasteur Timo. Otoizako hatrany amin'ny andininy fevatra amby folo pasteur Zidikely hatramin'ny farany ny amin'ny tsy famindrana faritany sy ny amin'ny vavolombelona aza mamindra ny faritany namanao zay efa mivitany razana teo mizara taninao zay azonao eo amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao olovany. Raha vavolombelona iray monja dia aoka tsy hitsangana hiampanga olona ny amin'ny eloka na ota na taona na inona na inona fa miteny vavolombelona roa na telo no anorenana mafy ny teny. Raha misy vavolombelona mampidodoza mitsangana hiampanga olona na onanao ratsy dia hitsangana eo anatrehan'i Jehovah izy roa lahy izay miady dia eo anatrehan'ny mpisorona sy ny mpitsara amin'izany andro zany. Ary raha din'ny mpitsara mafy izy ka hitany vavolombelona mandangy fa mampianga langy ny namany dia arak'izay nokasainy atao amin'ny namany no ataonareo aminy ka dia fongorana tsy eo aminao ny fanao ratsy. Ary ny olona sisa dia andray izany ka atahotra ary tsy hanao araka izany ratsy izany eo masonao intsony dia tsy hiantra azy ny masonao fa aina ho atao solon'ny aina, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanàna solon'ny tanàna, tongotra solon'ny tongotra. Izay zany raha Zidikely no voalaza eto amin'ity Deoteronomia toko 7:20 ity zay idirantsika amin'ny rahalahy ihany rehefa avy eo. Fa fanamariana ngezabe moa zany dia manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao zany raha Zidikely sabotsy 7 volana febroary amin'ny 7 ora maraina tsy diso ilay séminaire goavana dia goavana mitondra ny hoe fanambinana sa ozona sy ny hoe manangana fototra vaovao mba hisin'ny fanambinana eo amin'ny fiainan'ny olona. Zay zany ity loha hevitra ity arahana vavaka délivrance matanjaka dia matanjaka izy io pasteur Zidikely ary misy délivrance auto-délivrance marimarina kokoa auto-délivrance. Io auto-délivrance io dia tsy izy akory fa ohatran'ilay nataon'i Jacob atao amin'ny ndao efa kitsika pasteur Zidikely atao amin'ny Genesis melohany idirantsika amin'ny rahalahy amin'ny resaka io Genesis toko fa ity zany dia miresaka ny tantara nandosirany Jacob. Genesis toko 2:30 andiny 7:20 dia vakiko any dia nitsangana tamin'ny alina iny any Jacob ka nitondra ny vadiny roa sy ny zana ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy 110
dia nihita ny fitana tao Jakoba, dia nihita tamin'ny fitana tao Jaboka izy, tao Jaboka izy, ary nakazy ireo izy dia napita azy tamin'ny renirano, napita ny fananany rehetra ihany koa, ary Jakoba rery no sisa nitoetra teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pazava ratsy ny andro, ary rehefa hitany fa tsy naresy azy izy dia notendreny ny fotopehany, ka dia nivika ny fotopehany Jakoba raha mbola nitolona taminy izy, ary hoy izy avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro, fa hoy Jakoba tsy avelako andeha ianao ratsy tahinao aho. Dia hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy izy Jakoba. Ary indray izy tsy atao hoe Jakoba intsony anaranao fa atao hoe Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka naharesy azy, ka nahery, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy ny olona ianao dia nahery. Teto pasteur Ezekiel dia nampiseho hoe tena nitolona rery Jakoba, nitolona rery tsy nisy vady aman-janaka, nitolona rery tsy nisy mpiara-mivavaka, nitolona rery tsy nisy groupe d'intercession, nitolona irery tsy misy délivrance, tsy nisy olona mpanao délivrance niaraka taminy, nitolona irery tsy nisy nanampy azy. Fa naninona moa Jakoba no nitolona irery? Nitolona irery Jakoba teto pasteur Ezekiel satria ifanena amin'ny Esau ralahany izy. Esau ralahany io izay niady taminy, ady no sarahany izy roa lahy zany, ady no sarahany, ady no nampisaraka azy, fankahalana ny tao anatin'ny Esau ralahany, ary ty Esau ralahany ity dia niomana hamaly faty an'i Jakoba, niomana hamaly faty an'i Jakoba izy no niantony, satria Jakoba voalohany aloha nangalatra ny fiziko iny, satria Esau zokiny dia nividiny Jakoba tany amin'le fiziko iny, dia lasa Jakoba ndray zany ny zokiny, fa madika zany le tantara. Ray zay voalohany. Faharoa, nangalatra ny tsodrano, tokony Esau no nitsofiny Isaka rano amin'ny mahalamatoa azy, dia nangalarany Jakoba ilay tsodrano. Ary dia tsoriko aminao pasteur Ezekiel fa nitsodrano io ihany ny mamaritra ny hoavin'ny olona, io ihany ny olona tratrana tsodrano dia tsy maintsy mifamatotra amina fanambinana, ary tsy maintsy mifamatotra amina fitahina. Fa ny olona mifamatotra amina oziny, lehilahy ianao raha tafarina amin'ny fiainana zao, lehilahy ianao raha ozina no mifamatotra taminao, lehilahy ianao raha tafatsangana zany amin'ny fiainana. Fa zany daholo manko pasteur no mahatonga ny iresaka kely momba na ozina aloha vetivety, zany no mahatonga n'ireny le hoe hitanao hoe misy fiainan'olona na miezaka manao ahoana resy dia niezaka rehetrarehetra zay ataony dia mampididoza azy daholo. Mezaka izy andotrosan'olona, nefa izy miezaka mandotrosan'olona io vao mainka miletika any anaty trosa vaovao, miletika miezaka izy andotrosa, fa izy ohatra miamiletika any anaty trosa vaovao. Misy olona izay tena mikarama ary mampidiboly isam-bolana, mikarama tsara, ary ny karama ny pasteur Ezekiel mahavelona ny vady aman-janany, mahalofa trano izy amin'ny alalany karamany raha ny tokony izy. Kotianao zany ny karamany mahazo ohatrany amin'ny 5 millions 5 izy 6 millions par mois ohatra zany. Jerena ny ofatrany ny 1 million 250 milamina zany, ny vidin-jiro 500 000, ny sakafo hoanin-jareo pas plus de 2 millions, ny écola zany. Tokony raha kotiana ny karama misy 1 million par mois ambony faravakelany, misy ambom-bola tokony ho 1 million 5 par mois. Jerena nefany ny aingy izy nitrosa vola taman'olona, ny ainga tamina 15 millions, zany tantaraiko aminao zany fiainana amin'ny tranga zany, ny ainga tamina 15 millions izy niditra tamin'ny nitrosa voalohany, arakaraky ny anlihany nitrosa io dia miamitombo le trosa ary tafakatra trany amin'ny 80 millions amizao, ary mampametraka baraingo aminy.
hoe avaizana tongavany ty 80 million trosan'olona amitsika ty nefitsika olona karama mapidibola tsika ny karamatsika ary tsy lany hoanina nefa maninona no arakaraky ny anliana an'le trosa vao mainka amin'ny tompo ty ny olona pasteur zitkely rehefa voaozona tena hoe hoe lehilahy izy raha tafarinao vehivavy ianao raha mahatsangana tokantrano zany raha misy ozona mifamatotra aminao vehivavy ianao raha manana fiainana vanina zany raha misy ozona ianao ka mbola tsy tapaka ny ozona mamatotra anao ary izany mahatonga pasteur zitkely tena hoe apitaina amin'reto olo reto ao anatin'ny ty loha hevitra ngeza be ty hoe fanambinana sa ozony ty satria tsy possible hoa na manana fahaizana manahoana ianao na nianatra taiza ianao na nanovo fianarana taiza ianao na iza raha aman-dreninao na iza na ohatrina ny ekolazy ny anaranao raha vao mifamatotra amina ozona ny fiainana olona de iady ianao ka iady amin'ny fiainana hitady lalana ianao ka hitady lalana fa ao mideriny mamao foana de tsy maintsy échec foana ny fiainanao ao anatin'ny fotoana farany de midofotra foana amin'ny fiainanao ao anatin'ny fotoana farany midofotra foana amin'ny fiainanao ary sasatry ny ametraka fanontaniana ianao hoe iza ny ratsy iza nanao an'izao iza nanapotika iza nanimbana iza sasatra ianao ary zany ny mahatonga atsika atsindriko tsara pasteur le hoe mahakasika an'le atao hoe ozona sy fanambinana ka zay ny fatary Jakoba zay Jakoba nalala an'izany hoe ilaiko ny tsodrano satria indray ny olona voatsodrano pasteur zitkely misosa amin'ny fiainany tsy voasakana na inona na hitona izany ny olona misy tsodrano ary zay natonga an'izy mirahalahy niady Jakoba sy Esau satria nangalarin'ny Jakoba izay tsodrano tokony ho an'ny Esau zay ary rehefa namoaka vava Esau rahalahany hoe matoka ela vao maty eo dada vao maty eo dada de tsy maintsy mamaky faty any lary tsy maintsy matoka ela satria elany nangalatra ny tsodrano zay ny tao an-tsainy Esau inona ny zavatra nitranga rahalahy zitkely Jakoba lasa nandositra izy lasa nandositra iny tany tokoa izy satria voaray an'le tsodrano azonao voaray an'le tsodrano naomby tokoa izy tamin'ny fiainana nety ny fidiram-bola nisy fanambinana ny asany nisy sokatra ny asany tena nahazo arena be da be ondry omby osy mpanompo maro be fa nanana feno ny tanàna tena hoe nangorona rena izy nangorona rena vokatra le tsodrano avy amin'ny dadany fa saingy zao nahazo arena izy nahazo vola izy nahazo fanambinana izy tamina sehatra sasatsasany tsy ndraiky tsara teo amina domaine sasatsasany fa nisy zavatra zay nanakorotana ny fiainan'ny Jakoba nanomboka tsy ny lamina izy nisy ady nanomboka teo amin'ny fiarahamonina nisy azy teo amin'ny rafozany ady tamin'ny Jodany ady nefara tamina eritreretinao nefara tamina fisarahana tao anaty adiny raiky io zany hoe ny fiainan'ity Jakoba ity zany lasa nisy ady foana ady tsy akijanona ady ny afarany nandositra izy niala tao amin'ny rafozany izy efa niteraka izy efa nanambady de nandositra izy niala tao nandositra noho ny ady nefany izy nandositra tao de mbola ady koa no nitsena azy azonao mbola ady koa no nitsena azy zany hoe misy sehatra izay nafahany ny tompo niaraka tamina tsodrano niaraka tamina fitahina fa ny sehatra izay namatotra amin'ny fiainany ary natonga azy tsy afabela tao anatina korotana mihitsy be da be kristianina tratran'izany problema zany ny rahalahy zitkely tratran'izany misy sehatra zay mampilamina azy mihitsy rehefa nandray an'i Jesosy izy nandray an'i Jesosy izy ohatra hatramin'izay nanompon'ny tompo hatramin'izay ny vavahany zay sitrany izy menaka avy nitsahatra ny aretina miorakoraka mihitsy izy alleluia mijoro vavolombela moa zany revana fa sitrana zao tsy marary tsony azao ary de hitanao tokoa izy fa sitrany fa tsy miady tsony izy mivady tsy miady tsony izy mivady tena hitanao hatramin'izay mivavahany zay tsy nandeha hôpitaly tsony izy nefa teo aloha teo isam-bolana tsy maintsy mandeha hôpitaly
dia hitanao izy milama ato amin'ny apahany fa misy zavara manakorotana azy korotaniny trosany romanalina sasa tsy mifindra trano mandosotra trosan'olona korotaniny fahantrana romanalina ny zanaka tsisy mianatra zara raha mahita haniko hanina fa izy salama fa izy sitrana izy mivady mifankaty tsisy oatra zany fa saingy le fahantrana ao ihany zany hoe izy ohatrany hoe misy fitahina sy fanambinana amin'ny apahany fa misy zavatra miazona azy misy sehatra iazona ny devoly azy ary be da be pinitra ohatran'izany problème zany lazidikely amin'izao vanim-potoana izao tahaka nazo any Jakoba mihitsy Jakoba dia nilamy marabola Jakoba dia nilamy teo amin'ny resaka fitahina fa Jakoba dia nikorontanin'ny fiarahamonina ary tsisy filaminana zany mihitsy teo amin'ny fiainany sasatry miady amin'ny rafozana rohatrany hoe raha amin'izao vanim-potoana antsika zao dia zao sasatry miakatra tribunal sasatry miakatra tribunal na miakatra polisy nefa mba mivola nanana ihany satria naninona hitanao vokatra ilay alatra tsotra any vokatra le fangalarana an'le fiziko iny vokatra le tsy fahamarinana ny iainany taty aloha dia tafiditra tamina problème vaovao izy dia mbola veriko amina hoe nanompo an'Andriamanitra velona izy fa nisy fitahiny fa saingy zao nisy koa ny ozona niaraka tamin'le fitahiny azonao zany hoe misy fitahina amin'ny apahany kanefa mbola misy ozona amin'ny apahany ihany koa ato amin'ny fiainany ato ambadika eto betsaka ny olona tratsana zavatra ohatrany amin'izao vanim-potoana izao ohatrany hoe le tokantrano lamina ny vady miverina samy miara mivavaka izy mivady zao efa tsy maditra tsy mamono vady tsony ranga tsy misorotoka itsony fa indrisy fa saingy indrisy tsisy nininina azo atokony ny sasatry mitady asy ranga fa tsy mahita satria nahoana mbola misy ozona miazona an'le ranga ao izy efa mpivavaka izy efa pino ary izy ho any an-danitra fa mbola misy apahana fanahy miazona azy eo raha natsidikelina ary zany nazo any Jakoba niala tao anatina ady izy andositra ny rafozany nandositra ny zobaviny nefa izy miala ao anatina ady dia mitsofoka ao anaty adiny ray nyralahany ray avy eo miady aminy ary miomana malifaty azy inona ny zavatra nataony Esau nataony Jakoba azafady ny nataony Jakoba fatany tsara ny zavatra nataony tsy nila ny vady aman-janany izy andanonareo mandeha ozy izy danareo tonga dia mandeha mialoha nalefa ny daholo ny mpanampiny nalefa ny fananana aloha za hitolona rery fatany tsara fa ny problème nreto famille nreto dia ao aminy problème ny ty ady manakorotana ny vady aman-janany ty dia ao aminy problème ny hoakona ny ray manontolo ary mahatonga an'izy ireo tsisy filaminana dia tsy any amin'ireo zanany tsy any amin'ny vadiny tsy any amin'ireo mpanampy azy fa ao aminy fatany tsara ny loharanonoziny iaona amin'ny rahalahy kozy izy ary faty androany korotana androany ady androany gidragidra androany ahoana ny amaranako an'ity problème ity ny safidy izy hijanona irery nalefa ny pitarano daholo ny fianakavian-drehetra aloha hitolona rery ozy izy satria tena tsapany fa tao amin'le loharanonoziny ary zay le ho ataontsika manomboka ao anatin'ity amin'ny asabotsy ho avy zao ty hitanao misy fotoana nge ao amin'le renim-pianakaviana mihitsy renim-pianakaviana na ray-pianakaviana no loharanon'le ozina mahatonga ny zanany miteraka tsy manambady io mahatonga an'ireo zanany korotana tokantrano lava daholo telo menada zanany sasatry mikorotana tokantrano dia le faravavy tsy mety manambady ataony olona totohatra fiakarana iarakarahany lehilahy dia avy eo misaraka iarakarah dia le lahy matoa misarabady le vavy anankiray misarabady dia le vavy faravavy miray mbola tsy manambady fa ohatrany tsy mety mahita vady zany koa misaraka dia ny tena marina mila mitolona rery ianao rangaty hito ramose hito mihitsy mila mitolona irery satria iozona mahazo ny taranakao io dia ao aminareo mivady eo ao aminareo mivady eo mahatonga ny io zavatra tsy mandeha rehetrarehetra ao amin'ny orinasanao io ndraindray etinao tia metsiny ny mpiasanao ndraindray tia metsiny ny vadanao ndraindray etinao tia metsiny ny fianakavianao zay miasa ao anatin'le orinasa ndraindray tia etinao misy zavatra tsy mety mivaha mihitsy ny tena marina jereo vo ny paseanao jerevo ny teo alohanao
jerevo ny zavatra nataonao ary jerevo ny zavatra namatoro any ray aman-drenanao fa za de milaza aminao ao aminao no mila délivrena ao aminao no misy ozona mila tapahana malaky i Jakoba de ny safidy fatany tsara ny toetrany ralany hoe ovonony ralany izy ary tamin'ny tokoa Esau ralany efa niomana Esau ralany nitondra efa-jato lahy amonany Jakoba fatany tsara hoe zany vahaolana tsy any amin'ny fitaovam-piadiana ny vahaolana tsy hoe andady hitady renfort tsy hoe hitady mercenaire andeha anampy fa fatany tsara mila mitolona mambavaka rery anapaka ity ozony ty ny tolona rery mandritry ny alina nomboka alina jusqu'à maraina ary tsy namelany Andriamanitra teto de ozy izy ny baiboly hoe ny tolona tamin'Andriamanitra sy ny olona ianao izy ka nahery de atao hoe Israely ny anaranao zany hoe Andriamanitra mihitsy ny tolomany Jakoba tao ary tsy navelany Andriamanitra raha tsy tapaka le ozony ary zay hoy amantsy anao ny zavatra hokendrena ao anatin'ity fandarana ity misy loharano izay mamatotra ny fianakavianao tsy afaka mandeha lavitra misehatra hitanao hoe mety le fiainana misy domaine eo amin'ny fiainanao hoe tena mba mety koa atao amin'le domaine de na mariage atao amin'le domaine santé fa atao amin'ity domaine araboly ty ohatra misy zavatra micoince zany tena mila mitolona ianao ary ao aminao ny loharano rahalahy ranabavy mila tapahana izany ozona izany taky ny nataony Jakoba fatary Jakoba tsara ary tao ambadika io ny vadika ambony ambany le tantara tao ambadika le hoe hita zany le fototra azonao hita le fototra hoe inona ny mahatonga ty fototra korotandava mahazo any Jakoba ty de nanomboka ny lamina jereva amin'ny toko fahatelo amby telopolo fa hitanao eo raha lazy duquel atao amin'ity Genesis toko fahatelo amby telopolo ty fa filaminana ny eonan'izy mirahalahy ranomaso ny famihany lasa fifankatiavana be azonao fifankatiavana be tamin'io Jakoba efa nanomana ondry omby be da be hoe omenany Esau hoe tena mba nambatambazana azy fa tsy niteny reny fa ny voaovan'le vavaka zay nataony Jakoba le izy satria tao mihitsy ny loharanony korotana rehetra aralazy dikala tena zava-dehibe pasteur ny ahafantarana an'izay zavatra nazavainao teo zay satria ny akabeazany angambany ataoko hoe 90% ny olona manaraka antsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ity fandarana ity dia olona efa saika efa mpivavaka daholo mahalala an'Andriamanitra daholo ny zavatra anisany hoe fanontaniana mipetraka nefa ny anatiny any pasteur dia hoe maninona ary zany mivavaka nefa mbola misy zavatra ihany tena eo amin'ny fiainana hoe tena tsy tafavoaka tena hoe tsy mety lasa mihitsy le izy pasteur Hertina dia anisany nampahafantarinao teo tao anatin'le fampianarana teo pasteur tao anatin'le fanazavana le tena Andriamanitra teo hoe Jakoba anie anisany nahazo ale tsodrano tamin'ny Sakaraina fa nisy apahany teo amin'ny fiainan'i Jakoba tena hoe nahita fahombiazana tokoa satria io tsodrano io pasteur tena mipetraka ary manaraka ny olona ary rehefa ao zay tsodrano zay dia mety ny zavatra tao fa nisy apahany ihany koa tamin'ny fiainan'i Jakoba ary zay araka ny azavainao teo pasteur Hertina zay vokatra le nazahoana le tsodrano tao anatin'ny fafetsifetsehana izay karazana fitaka nataony tamin'le rainy nazahoana le tsodrano dia io ihany koa pasteur nanaraka azy nifehy azy zay tsy azo ny oarana ary be dia be misy olona pasteur rehefa iozony io manaraka azy ohatra ny olona anankiray no tratran'izay karazana hery anankiray fanahy anankiray fanozonana zay dia jereo anefa misy fotoana na dia toerana misy an'io fotsiny ohatra hoe ataoko hoe miasa amina orinasa anankiray izy pasteur rehefa izy zay miasa amin'ny orinasa io hatramin'izay orinasa io tena nandeha tsara fa rehefa miaraka amin'le ozina miditra miasa amin'ny orinasa io izy dia lasa misy fiatraikany amin'le orinasa idira le izy pasteur Hertina satria ny tena marina io zany na tiatsika na tsy tiatsika rehefa fanambinana na tsodrano miaraka aminao dia voatazy rehetra manodidina anao rehefa ozina kosa miaraka aminao dia tadidio fa tsy ianao rery no mizaka an'izay fa misy fiatraikany jereo ny Jakoba teo fa tsy izy fotsiny no nitondra sy nizaka le vokatra le ozina nanaraka azy fa nisy fiatraikany hatrany amin'ny vady aman-janany nasa nisy fikorotanana teo amin'ny fiainana tamin'ny rafozany le izy pasteur Hertina be dia be ny olona pasteur Hertina tratranga zavatra ohatran'izany hoe fa inona ihany mahatonga anaty misy olona indraindray ny pasteur tena miezaka mihitsiny tena miezaka manao zay manatsara ny vatany hoe tena karakaraina lokona ny sasany volo atao daholo zay fomba rehetrarehetra mba azahoana tokantrano fa za pasteur efa nahitana zany tsy haiko efa nananika amin'ny firy-taona le rem-pianakaviantina nantona ana fa mbola tsy nety nahazo vady mihitsy tena tsy mety nahazo vady satria ny antony pasteur ny tena marina izy raha asa izy tsara asa
raha resaka fidiram-bola izy tena miditra ny vola fa eo amin'le sehatra ara-pitiavana zany izy pasteur Ertina tsy mety tafavoaka mihitsy satria ny tena marina io le nazavaintsika teo hoe misy zavatra manaraka azy dia io le fanozonana pasteur mahatonga azy tsy mety tafavoaka izy resaka ara-pahasalamana tsy marary ny vatany olona salama tsara ny vola miditra tsara fa miresaka sehatra ara-pitiavana izy pasteur tsy mety mahatsangana mihitsy ary misy fotoana aza misy olona pasteur efa mpanantenan'ny lehilahy zao hoe tena ho alaina vady fa amin'ny fotoana farany pasteur miova fanapa-kevitra tamika le lehilahy voamaly mihitsy zao nisy anapavy ny antso anazy pasteur dia mifampiresaka eo moa zay amin'ny telefona dia zany zavatra nyteneniny hoe zaho izy tsy fantatro mihitsy hoe inona ny zavatra mahazo aty fa le vadiko izy izy tamin'ny fotoana bevoka ozy izy no nisy fotoana izy efa tsy dia niarakaraka tsy mijanona firy tatao-trano tsony fa nisy fotoana indray ozy izy efa teraka le zaza dia mba mitsidika any izy atao trano fa efa ohatrany hoe mahalana zany ny fiverenany ao an-trano fa efa tsy dia mirarahana intsony dia lasa voatazona vehivavy any dia misy fotoana miantso dia le vehivavy miantso mandray an'le telefona ao anatin'ny ranomaso le anabavy amin'io izy amin'io pasteur olona efa mpivavaka miantso ahy hitanao mihitsy zany dia rehefa ny tena nyteneniko te moa sy dia izy ahako matsy azy hoe ny tena marina ho aranabavy a ianao olona efa mpanompon'Andriamanitra ianao olona efa mpivavaka fa zao alohana anafan'Andriamanitra le vadinao any amin'izay toerana misy azy any dia araka le tenin'Andriamanitra teo nataony tahaka ny nataony Jakoba ianao mihitsy mila mitolona amin'Andriamanitra mitondra ny eta mavesatra eo manapaka an'izay karazana fanozonana zay satria hoe misy olona pasteur ekena tena ekena ihany misy a karazana lehilahy na vehivavy ihany koa vokatry ny ditra mihitsy nanitsaka tsahany tokantranony fa misy ndray pasteur tsy safidiny amin'le tokantranony io fa misy karazana ozina mitondra fikorotanana fotsiny ao anatin'io tokantrano io dia miezaka izy mitia mivady aman-janany miezaka izy manaja sy mba tia mizara fitiavana amin'ireo tokantrano ireo fa tsy mety le izy pasteur Ertina satria nisy loharano tany aloha tany misy loharano tany aloha tany zay tsy voasakany io pasteur Ertina ary io loharano io le loharano resantsika eto hoe loharanona ozina ary rehefa misy fisaraha-panambadiana tany amin'ny ray aman-drenao tany aloha tany dia misy fiantraikany io na tianao na tsy tianao aty amin'ny taranaka ao aty dia misy fotoana ianao any mijery an'izany mijery taratra an'izany miezaka ianao mitia ny tokantranonao manaja ny tokantranonao fa tsy mety le izy pasteur Ertina tsy mety hoe tena milamina mihitsy le tokantrano ampiakarina any amin'ny fokotany dia milamindamina kely herinandro ohatr'izany dia miverina ihany le korotana ampiakarina gendarme dia miverina ihany le korotana satria misy zavatra mila tsoahana mihitsy ao pasteur Ertina io le hoe manangana fototra vaovao fototra ara-pana vaovao pasteur Ertina raha tsy any amin'ny fotony mihitsy ny aviany io zavatra io mifantatra le olona dia sarotra ho azy ny régler an'io problème io satria be dia be ny trangan-javatra ohatr' izany rahalahy anankiray izay zao pasteur Ertina ngala tsy moa somary mijovo vavolombelona kely amin'izay ty rahalahy ty dia anisan'ny tratran'ireny karazana iny izy teo oziny fisaraha-panambadiana reny rehefa nisy fotoana izy pasteur tafiditra tao anatin'ny tokantrano ny zanany efa anankiroa olona efa mifampiteraka zany pasteur efa aritsy zaza hoe zaza vao kely zany fa efa lehibe fa hoe efa naharitra tao anatina tokantrano fa nisy fotoana tamin'ny fotoana tsy nieritreretiny tratrana fikorotanana le tokantrano io dia gaga ianao gaga na izy aza gaga mihitsy fa inona ny antony le anabavy moa zany ny antso anahy fa naninona zay lasatra zao ny fiafaran'le fiainana nefa ny nanatanteraka amin'ny mariazy tamin'izany fotoana zany tao anatin'ny tena hoe niezahana mihitsy ary ny olona rehefa manao zavatra ohatran'ireny mba miezaka mihitsy havahana amin'ny mariazy ny olona rehetrarehetra atao makotrokotroka tsara dia atao tena faran'izy fa aty afara nefa ratsy le fiafaran'le tokantrano pasteur Ertina dia gaga le anabavy fa inona ny antony zao dia rehefa nyteneniko le anabavy hoe ny tena marina ao aminao mihitsy aloha misy zavatra mila vahana mila tena tapahana mihitsy hongotana hatramin'ny fakany mihitsy any amin'le fototry n'le tokantranonareo satria marina tsy nareo mivady ny tia hisaraka tsy nareo mivady ny tia hikorotana fa misy zavatra zay mikoriana zay tsy azonao ialana koa iny zavatra iny pasteur Ertina io le loharanona ozina miatraika ao anatin'le tokantranao dia mandrava ary isy fotoana aza hoa ianao any ariana ka ho lehibe reo zanakao vavy reo hiteraka indray reo zanakao reo dia misy fiatraikany miapitany foana io oziny io ary zay pasteur no anisan'ny tsara ampahafantarina an'ireto olo reto hoe misy zavatra tsy maintsy fantarina hoe avaizany aven'ity zavatra ity le loharan'ozina moa zany no ampitaitsika eto amin'izao fotoana izao hoe inona ny tena loharan'ny ato amin'ny exodosy pasteur zitikala dia misy an'le tantara ozy izy hoe anomika exodosy toko faharoapolo any dia ozy izy hoe andin'ny fadimy aza mekoky eo anatrehana ary aza manompo azy fa izao Jehovah-Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafy sy afy sy zafindohalika dia amin'izay makala zany hoe misy atsany mitaranaka fahefatrano victime na ozona dia androany ianao raha tratrana problème ohatr' zany
dia afaka manontany mihitsy ianao manadiady hoe iza no avaizany fiaviako avaizany fiaviako iza daholo no ray aman-dreniko tany aloha taizany dadako no niteraka dia iza no niteraka azy dia idina ny zavatra nataony fa marina dia marina le teninao teo hoe misy olona be da be olona tratrany tena manana asa tsara daholo izy menakavy mividy villa manakatao tena tsy mahantra mihitsy milalao vola amina million nefa tsisy manambady tsisy nefa tsy dia hoe ratsy no izy koa akory io nge dia mampametra-pantaniana pasteur zidikely hoe misy olona fitentsika hoe mivodo jobika ara manatandrify misy karazana olona aza raha lazidikely efa antitra efa niteraka telo efatra mbola misy makavady any misy olona tratrana fahalemena ohatra hoe kily amainy izy na ohatra zany misy makavady any misy olona na dia manahoana bangaridana izy ka efa tsisy nifitsony mbola misy makatsara ihany fa misy olona sady manana asa tsara karama amina million manana trano zany tena gaga mihitsy misy fianakaviana any tena manana trano atsy manana trano ary ny rahavaviny ko ohatra zay nefa izy miravavy avy tsisy manambady fa izy manampaizana be daholo dia manana asa tsara daholo tena baraingo amiko mihitsy izy tsy ratsy ka le izy a zay ny mahatonga ana miteny amina hoe misy apahany zany zao le hoe misosa zao ty amin'ny arabolany mety tsara ny asany ary zareo tena ambinina asa tsara zareo manan-karena nanomboka any amin'ny mamany manan-karena ny taizany atao anatin'ny arena izy menakavy izy miravavy avy tena manana ny asany tsara ary manam-bola fa io dia mahavarina voahidy tanteraka amin'le sehatra ara-pitiavana any zany raha lazodikely ka io araka le nambarantsika teo zany hoe misy oziny mila ravana mihitsy zavatra anakiroa zany ny ho atao raha lazodikely amin'io anongotra mihitsy ireo karazana loharanoziny mety avy any amina ray aman-dreny na dadabe tany aloha na razambe tany aloha fa lafiny anakiray koa anangana fondation vaovao mihitsy anangana fototra vaovao mihitsy raha mijery aloha tsika zao iverenako kely ty Deoteronomia toko fahasivy amby folo teny dia miresaka Andriamanitra eto ny momba ny famonoana olona sy ny trano fandosiran'olona ny toerana fandosiran'ireo olona zay nafaty olona dia vakio any ere amin'ny andininy faraky amin'ny roapolo raha lazidikely andininy faraky amin'ny roapolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy dia tsy antra azy ny masonao izy izy fa aina no atao solon'ny aina maso solon'ny maso nify solon'ny nify tanana solon'ny tanana tongotra solon'ny tongotra eo zao tena Andriamanitra mihitsy no miteny eto fa tsy mamela moramora foana ny zava-bitany olona azonao tsy mamela midio zany tsisy an'izany hoe nanoty ianao nanaonao zavatra tsy nety dia afamaina izany zay mahagravy be ny resaka ozina raha lazidikely ary ny olona am'izao testamenta vaovao sy andro fahasoavana zao mitady tsy ino ny zavatra ohatran'ireny mitady tsy ino fa hoe efa nandray an' Jesosy dia nefa tokoa ngely nandray an' Jesosy tena niova le fiainany ny ala ny fahazarany ratsy ny ala ny teny ratsy ny ala ny toka ny ala ny sigara ny ala ny ara-tsy toetra ny ala ny anina fa jerena misy zavatra mamatotro zany le fiainany ary baraingo be mametra-panontaniana mihitsy izy fa Andriamanitra ve mamaly vavaka Andriamanitra ve manao fahagagana Andriamanitra ve manasitrana Andriamanitra manao fahagagana Andriamanitra mita Andriamanitra fa minoany ty toriteny ty fa ianao mbola misy ozina miazona ianao ngeny tsy mino
ianao zany te tsy ino mihitsy za efa nandray an jesosy efa maty ateo ambony azo fijaliana efa maty nandatsaka ny rahany za efa olona afaka raha jesosy ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo de ho afaka tokoa ianareo nefa izy ianao zao maninona ny mbola voafatotra ihany ianao maninona ny mbola misy sehatra tena anapotehany devoly ary ampijaliany ny devoly sy ampitao maninony devoly ianao tsy te anaiky mihitsy hoe misy oziny fa ianao te hiafinao ambadika an'izay hoe nanyray an jesosy zay fa eto tadidio reto zanak'israely reto ange zanak'andriamanitra olombofidy firenena natokana ho an'ny tompo fa saingy zozy ny tompo fa ny maso solon'ny maso nify solon'ny nify tanana solon'ny tanana tongotra solon'ny tongotra azonao zany hoe tsisy afabela ny amin'ny zavatra tsy nataony olona ary zay hoy za matsy anao no natonga ny jakoba rehefa eona amin'ny esoralany izy de fatany tsara ny vahaolana tsy hoe mitady intercession tsy nitady intercesseur hoe aveo apio le retsy mba eto amambavaka tahiny tomponareo vonjeo afa tena mafy tsy nitady mpanao délivrance izy tsy nitady paster ametsa tanana azy fa fatany tsara ny tokony ataony mila manao auto délivrance fa ato amiko ny loha ranony ty korotana be dabe ty ato amiko ny loha ranony ty korotana be dabe ty ka ny zavatra atao voalohatra ny alazidukel de ny famongorana mihitsy any amin'ny fakany izay loha ranona ozona izay eto zao raha mijerytsika hita amin'ny Deoteronomia 19 ty dia miresaka momba ny hoe olona mamono olona izy eto ataony mamono olona tsina fa ao koa le mamono olona tena nanao fanahinina mihitsy tena hoe nanao fanahinina mihitsy fa tsy amelan'Andriamanitra eo any zavatra teneniko raha lazidikel mety nanangana trano ianao nge tsy hoe nanindronantsy olona ianao nge tsy hoe nanapozon'olona ianao tsy hoe nitifitra basy olona fa saingy le tany nanorenanao an'io trano tena azonao tamin'ny tsirarina azonao tamin'ny fanarotany saingy hoe nahalala mpitsara ambony ianao saingy hoe nalala olona tao amin'ny domaine ianao saingy hoe nalala olona tao amin'ny aménagement du territoire ianao saingy hoe nalala procureur général ianao de ozy izy ianao hoe ahodiko io tany io de ho voahodinao tokoa le tany le trano nitsangana de trano nitsangana fa saingy zao nitomany retsy olo retsy tapaka lalandraha le olona nangalarinao ny taniny tapaka lalandraha ary maty tsy fidiny mba niezaka nanohatra le olona kanefa atody miady amambato mba niezaka nampiasa avokana kely 3 millions nefa de atody miady amambato niezaka ilay olona tena hoe nitady ny fomba rehetrarehetra mihitsy hoe aiza no akanany ty ino izy ty akanany trano ny taniny fa tsena tody miady amambato izy raha lazidikel nisy fotoana ary izy nigadrainao de naleony am'izay nanginy ary nanakresy izy nefa de fantatro zao fa tamin'ny tsirary navitanao ny taratasy natansitrano namono olona ianao tapaka lalandraha le olona de maty vokatry ny alahelona fa eto ny baiboly de milaza fa tsy afabela azony paster tikela any le izy any le famonono olona tsy nitifitry olona tamin'ny basy ianao tsy nanindronantsy olona ianao fa ianao namono olona nisy fotoana maniny izy ty nalainao le vadin'olona de vokatry ny fakanao le vadin'olona de tena maty tampoka mihitsy le vehivavy ary maty tao anatin'ny alahelo de falerenao nanangana ny tokantranonao teo ambon'ny alahelo ny hafa azonao misy olona ary io a raha lazidikel zany ngety mahatonga an'le hoe ianao mividy moto alatra 3 millions vidiny moto io nefa tokony hovidina hatrany amin'ny 7 millions 10 millions vidinao 3 millions de falerenao fa nanomboka azonao io moto io fa hatram'izao efa ho 30 millions laninao taminy tsy mety vilona tsara le moto ary sasatra manao accident sasatra ny hafarany asosany eo ny amin'ny arabe anao ka asosany eo ny amin'ny arabe
zany zany mila fatarana zany hoe avaizy ary eo tsika le miditsy am'le manangana fototra vaovao misy fotoana ianao nahazo tomobile ary ny piesy ny tomobile io dia tena hitanao hoe misy piesy tsy ara-dalàna misy piesy any amin'ny magasin fa ianao tsy mividy piesy tany fa nisy olona nitondra hoe za manana an'izao manana an'izao de zany hoe alao ampidiriko ato faritra amin'izay nidiranao tao anatin'ny sprinteranao io fa jererinao matony mora loatra ianao matony mora loatra nefa piesy alatra daholo nampidirina tao dia hitina ny zavatra nitranga raha lazidikel tsy mety velona le sprinter hatramin'ny androany vao miasa kely tapakandro dia iny ray fa entin'ny chauffeur atosika dia maty miasa kely ny ray andro dia iny fa taritina any ampovoana any anaty ala any dia taritina vao miasa kely tsy ampiherinandro nandaniam-bola be ny lokona tsara dia hoe bon soloana motera vaovao mihitsy io ny ana tena soloana ny moarina ny seza voaloko nefa ny ary amin'ny roulement ry mbola le roulement alatra vao vita herinandro tonga dia atsipin'iny ary ambany tetezana tedina mahatsiaro tonga saina mihitsy hoe fa maninona fa maninona io pasteur zitkela tsy misy fahotana zany ka tsisy valana ary tsy misy fahotana zany ka tsy mitondra ozina tsisy an'izany hoe nanoty ianao dia ho afamaina zany eto zao izy jereva ngeto amin'ny andininy faefatra amby folo vakeo ane raha lazitikela andininy faefatra amby folo ny andininy faefatra amby folo amin'ny anaran'i jesosy aza mamindra ny faritany ozy izy aza mamindra ny faritany namanao izay efa vitany razana teo amin'ny zarataninao izay azonao eo amin'ny tany izay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao olovanao zay jerenao tsara aza mamindra ny faritany namanao io zao dia mampiseho nyty resaka ady tany ty sy ty resaka adiady amina resaka fisolokina amin'ny tany ty zao a raha lazidikela tena miteny andretolo reto efa voavonjy ianao zao converti nandray an' jesosy sitrana le aretina tao anaty ray sitrana le aretinao tao anaty kibonao fa mifiainanao am'izao tsy lavorary am'izao fotoana izao ianao mahita problema amin'io trano ipetrahanao io am'izao fotoana zao ianao miperaka amin'io trano io tsy mampiadana anareo menakavitra ary eo raha lazidikela ny ahitana hoe misy ozona le trano tsy mampiadana ny fianakaviany zany misy zava-doza mitranga foana misy korotana mitranga foana misy faharavana mitranga foana misy fahafahambaraka miditra ny trosa tsy mety tafariny zany mipetraka ao amin'le trano eno ho alalanao fa niainga tamina alaherin'olona io trano ary misy ozona niainga tamina fandatsana aina olona io trano mety ny dadabe anao no nanorona azy dia nareo menakavy eo amin'io trano ny dadabe anao io mety tany amin'ny 1952 tany dadabe anao no mba olona ragova dia mba nanana ny maizy azy sy mba nahitahita kely manodididina teo dia nahodinkodiny daholo zay azo nahodiny tany amin'ny 1970 tany ho any dia nahodiny zay azo nahodiny dia nareo zao no mipetraka ao amin'ny trano io ary tena mivesatra fahorina daholo nareo menakavy eo zao ihany ny zavatra lazaiko manangana fototra vaovao eo raha la zidikel tena mila manangana fototra vaovao nisy fotoana rehefa iverenako kely ny tantaran'i Jakoba fa zay tany rehetra nandehatrina ny Jakoba sy ireo zanany lareo tena akidakidatra nahitany ady daholo ny hafarany saky anaringa ny olona mihitsy reo vokatry le ozina nanaraka azy zay tany rehetra nalehany andony vaketsika atao amin'ny Genesis iverenantsika melohany amaraparanako azy raha lazidikela hitenenako hoe tena zavatra tsy mora ny vokatry ny oziny satria tamin'ity fotoana ity dia nanomboka eto amin'ny raha mamaky sao eto no amin'ny Genesis toko faefatra amby telopolo eto sinao Genesis toko faefatra amby telopolo dia mahita tena korotana sy gidragidra mahatsaravina izay saika novonony olona ray manontolo nanaovana fitsaraham-bahoaka eo amin'ny vakeony eo amin'ny andininy fatelopolo raha lazidikela andininy fatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy aroy Jakoba tamin'ny Simeona sy Levy efa nahatonga loza amiko ianareo fa efa no amembonareo eto amin'ny ponina amin'ny tany aho dia amin'ny Kananita sy ny Persita
nefa olombity aho ka dia iangona amely ahy izy ireo ka amono ahy dia nofongorana de ho fongotra aho fa izao sy ny ankonako kosa de ho fongotra aho de izao sy ny ankonako de ho fongotra aho de izao sy ny ankonako fa io kosa izy moa ny anabavinay avela atao toy ny vehivavy-dranga va zay raha mijeren'io resaka Jakoba io anao de tena nyretsaka tamin'ny zanany lahy satria reo zanany lahy reo koa tena namono olona nandripanlipaka mihitsy de tena nyretsaka mihitsy Jakoba hoe ahoana ny ataoko no maimbona iozy izy jerenao tsara ary o Jakoba tamin'ny Simeona sy Levy efa natonga loza tamika anareo natonga inona ni natonga loza fa efa no maimbonareo eto amponina amin'ny tany a nataony inao ni no maimbona ozy izy no maimbonareo zany hoe nataonareo zay nampamaimbo a nanala baraka eto amin'ny tany a de eo amin'ny toyany mponina amin'ny tany a de ny amin'ny Kananita sy ny Perezita nefa olombitsy a ka de iangona miely ahy izy reo ka amono ahy iangona miely ahy izy reo de ka amono ahy de ho fongotra aho de izao sy ny akonako tena niaky mihitsy Jakoba tena maty androany korotana tsisy farany fiainako raha iangona miely ahy reo olo reo aiza ny tany alehako maty afa ino ty zavatra mazo ty de jerenao eo amin'ny andiny fadimy amby telopolo eo amin'ny toko fadimy amby telopolo vakeo ny toko fadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy aroy Andriamanitra tamin'ny Jakoba mianga miakara ny Betela ianao ka monena any ary manorena altara ho an'ny Andriamanitra izay naseo taminao fony anao nandositra ny ala tamin'ny tavan'i Esau rahalahinao zay averiko indray mandeha de hoy Andriamanitra tamin'ny Jakoba mianga miakara ho an'ny Betela ianao ka monena any ary manorena altara ho an'Andriamanitra izay niseo taminao fony anao nandositra ny tavan'ny Esau rahalahinao de hoy Jakoba ny tamin'izay rehetra tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy ary io reo andriamanikafa ahoana hony ary io reo andriamanikafa izay eo aminareo de madiova sady hovainy fitafianareo ary andeha iainga isika hiakatra ny Betela ka anao altara any ho an'Andriamanitra izay niaino ahy tamin'ny andro fahoriako izay nomba tamin'ny lalana izay nalehako de natolony teo amin'ny Jakoba ny andriamanikafa rehetra izay ny tanany sy ny kavina rehetra teny atsofiny de naleviny Jakoba teo pototry ny azo terebita izany teo akaiky ny Sekema jerenao nge rarazidikely io le manao nanangana fototra vaovao fondation vaovao hita ny Jakoba zany fa tena tsisy filaminana ntsony ty fiainany ty mikorotana izy manana an'Andriamanitra izy nanana an Jesosy izy nanakarena nisy domaine tena nety mihitsy ny fiainany fa io ziotsy nisy filaminana io korotandava atao amin'ny akohonany korotana amin'ny fiarahamonina tena nenjehan'ny olona manenjika daholo ny olona rehetra ary faratra amin'ny fahafatesany izy io no nyteny amin'ny Andriamanitra zao no ataonao Jakoba mialahy eto ianao ndany ianao makany Betela miverena ny Betela miangady miakara ny Betela de monena any manamboara altara ho an'i Jehovah Andriamanitra zay niseho taminao fony ianao nandositra ny tavan'ny Esau rahalahinao zany eto Andriamanitra mampiatsahany Jakoba ndray hoe tena tsy maintsy miverina any amina fototra vaovao ianao de niteneny Jakoba reo vady aman-janany eo amin'ny andiny faharoa de io Jakoba tamin'izay rehetra tao an-tranony mba amin'izay rehetra nomba azy ary io reo andriamanikafa zay eo aminareo de madiova sady hovainy fitafianareo zany atao hoe manao refondation totale ary io ny andriamanikafa zany hoe ay reto olo reto zany nanompo sampy any ay reto vady aman-janaka Jakoba reto zany nanompo sampy de madiova ianareo safia nisina zany tao nisoloto tao hovainy fitafianareo tena nanapa-kevitra mihitsy Jakoba hoe misy zavatra mila hovaina mihitsy manomboka eto anao démarrage vaovao tsika anao refondation tsika ho an'ny famille atsika esory eo zavatra tsy izy rehetsarehetra eo de inona zavatra natao teo de nalaina le andriamanikafa nalaina ny kavina nalaina ny andriamanikafa nalaina ny akanjo ana rehetsarehetra de naleviny nangady lavaka de naleviny de niaingana am'izay nanainga fiainana vaovao zay pasteur Zidikely ny zavatra ho ataotsika ao anatin'ity manomboka am'le 9 février ty tena anao refondation tena hoe ho renouvelena mihitsy ny fototra rehetra ho avaozina ny fototry ny mpino ho alevina zay azo alevina ho atao ho alana zay azo alana aleo miainga zero
raha jeretina nge eto ty de otrany hoe départ à zéro mihitsy jakoba hoe tena alohatsika miainga fiainana vaovao za tena mitenin'ny olona mila fanapaha-kevitra na lazidikely mety ho vototsy opelantananao ny moto mety ho vototsy opelantananao ny tomobile mety ho vototsy opelantananao io trano na de maaminao ara le trano na de tianao azy ny tompo miteny hoe miala eto misy oziny eo aloha manangana zavatra vaovao mety ho elanao ny tsenanao mety ho amidinao ny tsenanao mety ho amidinao ifatona tomobile sprinter tsy mety velona sy fatana mazda tsy mety velona io vola 4 million zao ny laninao tao fa tsy mety velona satria izy raha lazidikely misy oziny de manao refondation mihitsy miverina mangaty fototra vaovao mihitsy miteraka fahatiantoko zany tsy maintsy misy fahatiantoko anatin'izany misy tany ny vidinao mety 100 millions fa mety ho amidinao 40 millions satria fantatrao le tany fa tsy ara-dalàna fantatrao le tany fa tsy nasoanao mety ny vidina tranona 2 milliards ianao fa mety ho any amina 800 millions ny varotanao azy satria tamina halatra ny nanangananao azy tamina halatra tamina tsirarina tamina ranomason'olona de manao fototra vaovao ianao ny anao mipetraka amin'ny tranona 2 milliards io tsisy fiadanana tsisy filaminana aretina lava korotandava tebiteby lava fafatesana lava fanafianjiolahy mikorotana daholo ny zanakao amidio amidio fantatro tsara mihitsy nazahoanao ny tany io fa tamin'ny tsirarina nanangananao ny trano io tamin'ny alahelon'olona ary nisy olona tena nytomany maty mihitsy vokatry ny fanararotana nataonao azy vokatry ny fisolokina ianao aza mieritreritra hitady tombony amin'io trano fa io tsy maintsy amidinao vente perte amidy fahatiantoka de manao refondation mihitsy ianao hoe iainga am'izay kely tapelantanako ho réguleko daholo ny alahelon'olona ary tsy maintsy régulenao ny alahelon'olona ireo olona nanana alahelo taminao trosa taminao ny kepohanao fotsiny ny olona efa mahantra le olona efa fadiran'ovana mbola ny kepohanao ihany de mbola ny hoaninao ihany tsy maintsy alaminao io zay vao tapaka ny ozina fa aza miafina fotsiny eo ambadiky le fa nandray an' jesosy ho tompotsy mpamonjy ny tenako manokana fa raha nandray an' jesosy ho tompotsy mpamonjy ny tenanao manokana ianao nefa mbola mifamatotra amina alahelon'olona mifamatotra amina oziny tsy tafavoaka zany lehilahy ianao arahalara tafavoaka eo raha tsy manaraka an'izany baiboly zany ianao lehilahy ianao raha tafavoaka eo hoe ianao olona famatotra tamin'ny alahelon'olona tsy manozona so de lazay nova manozona ndray koa paster tena enina koa te ozina be ataony paster fa zany ny lalàna ny atao tsy afabely zany tsisy olona afabely amin'ny fahotana zany azonao zay no mahatonga ana anisan'ny zavatra teneko raha lazidikely any hoe manambarako ty hoe raha misy fotoana manino izy ty niaraka tamina vehivavy tahatra ianao niteraka taman'olona tany za tena miteny an'ty teny tia hoe nanadaladala vehivavy tany ianao de niterahanao le zanak'olona de ary misy zanakao any de verivery any fotsiny hoy amantsy anao tsy maintsy manana didy amin'io zaza io tsy mety zany hoe zaza tsy manatsiny izy de vokatry ny nataonao tonga teo de enao ary alokaloka amin'ny fotsiny efa nandray an' jesosy de efa milamina nefa misy zaza kely nateraka ao tany zay tsy manako hoanina enao aty nefa mba manaka atao ihany mety tsisy mahafantatra ny fisin'izy zazy mety tsisy mahafantatra fa tsy maintsy mandamy manio ianao zany angeny tsy mamoramora fijagajagana raha lazidikely io zany niretsaka fijagajagana ty zany io tsy moramora zany ny valiny io so de hiperaperaka fotsiny aty de hoe efa nodivon'i jesosy tamy rano diovon'i jesosy tamy rano ianao fa ianao misy alahelon'olona manaraka anao ka na tsy nanambady an'le vehivavy ary ianao mety tsy de olana zany mety any tompony hoe mindra fo aminao fa ianao nametraka takaitra ary nanapotika fiainan'olona ary nandrava fiainan'olona zany rehetrarehetra zany de tsy azo hoe fiainana ao amin'lefa converti fa ny akamaroany mpivavaka de miafina ambadika izy io ary zany mahatonga azy amin'izao pitarika fotoana nefa bokany trosa mpitory tena am-piangonana nefa tsy mety milamina ny taranakao sy ny zanakao ianao akaikaiky ny pastera ary tanakavana pastera mandofa folo-karena sy fanatitra mandofa folo-karena sy fanatitra nefa tsy afatrosa zay rehetra torinao bloqué coincé eo anaty problème tanteraka ianao satria le izy misy dingana atao manao refondation dikan'izay refondation zay tena misy zavaraha vototra ao mihitsy aloha ary midy mora de manao fanatim-panonerana tsy ndriko tsara zay raha lazidikely manao fanatim-panonerana
dia avy eo ianao miainga am'izay kely am-pelantanana tompo efa voalamiko daholo mety misy rahalanao a mananalailo aminao satria ianao reriny mba mety manam-pahaizanao tanàna dia nalainao akeriny daholo fananana retsy nalainao akeriny deriny retsy moa tamba voadasy tamba voabavy dia enao no mahita regleo reo fianakavinao sy havanao nararotonao reo alamino mandana alovo am'dio ny fananana dia andana makany aminy ty mba misy anjaranareo fa tsy nety nataoko tamin'iny dia eto mipake ho any aminy fa ianao aza mieritreritra an'izany hoe lasa ombany lasa fa fatorany lasa anao ianao zay no mahatonga foana zany pasteur tikely am'le hoe nandray jesosy izy dia misy couloir idirany dia mety io zany misy fotoana hoe sitrana amin'ny aretiny izy afaka fa misy sehatra tena tsy afaka mihitsy izy tsy mety milama mihitsy amin'ny tribunal eo dia idelivreny izy tsy miva fa ga io vovana délivrance fotsiny magataka tsodrano izy tsy miva fa jereo vo mipase anao tsika makoa ty anadino ny lasa tsika marina fa baiboly aza matsiaro ny lasa fa indro zany no zava-baovao aza matsiaro ny lasa hoy ny tompo fa indro zany marina fa eo zay tetin'andriamanitra izay fa tadidio fa ny lasanao tsy mbola nibebahany dia mamatotra anao zay le masolo maso zay ny masolo ny lasanao tsy mbola nibebahana mamatotra anao afandray ny lasa zay efa nibebahana ary le nibebahana resahany eto tsy le mibebaka fotsiny hoe tompo mamelany eloko fa mibebaka fa mibebaka dia le manonitra nidika fibebahana mako pasteur zidikela tsy le miteny fotsiny hoe mibebaka mamela diso tsy zay le hoe mibebaka fa manonitra lay zavatra tsy nety nataonao an'le fibebahana zay ianao voy milamina tena fampianarana lalina be zany melohany amara-paranana ya tiako tsindrina kely fotsiny ety ampamara-paranana pasteur ertina lay zavatra nampitaitsika teo hoe misy ary eo mahozina lizy pasteur misy olona tena hoe manana fiara anankiray izy araka le nitenenanao teo amin'ny mahozina azy pasteur ertina dia tsy hoe mijanona fotsiny am'izao fa ataolo le ozina mihitsy alany tanteraka ny fanananao ny vola miditra eo ampelantanao le vola miditra fa lany itsabonao an'io iny izy teo fiaranao io daholo misy ndray olona marary tena misy olona tratrana zany mihitsy misy aretina miforona ho azy zany hoe misy rano any anatin'ny lohany any dia lany itsabonana iny amidy le tany mba efa nananana teo amidy ny antony reny pasteur ertina re zavatra rehetrarehetra reny avela stomy le ozina daholo mihitsy lanio ato daholo mihitsy le ozina tsy mamela bela zany mihitsy pasteur ertina fa manaraka an'le olona eny foana dia fongotra lany vetivety teo le fananana azy tamin'ny tsirariny rehetrarehetra reo ary raha mitsika mijery am'izao fandarana zao mitratrana zany zavatra zany dia misy fotoana ianao mila mandinika mihitsy no mamantatra hoe sao dia mba ozina tokoa raha ny anton'ity zavatra ty satria ao anatin'ny baiboly any pasteur ertina misy tantaran'le tadidiko eto le tantarany izy teo nabota jezerelita le nisy fotoana nalay le mpanjaka tamin'ny kery le tany boalopokany dia nieritreritra le mpanjaka hoe satria izy manana fahefana nanana ny pouvoir teo ampelantanany nanao fotsiny zay fomba nazahoana an'io tany io ka le olona tatsa zany nabota zany tsy manana fahefana tsy mahay momba ny resaka hoe fitoriana akory dia azony tokoa le tany fa ny tenin'andriamanitra ny didim-pitsarana ny ainga avy any an-danitra pasteur ertina dia zao ny zavatra ny tenin'andriamanitra teo am'izay le lafany alika ny rany ny lafany alika ny rano nabota ozy izy dia eo ihany koa ny lelafany alika ny ranao zany hoe andriamanitra zany pasteur ertina tena hoe mety tsy ho azonao androany dia androany ny valiny fa raha maheno an'ity fandarany ity ianao androany ka henonao hoe nisy zavatra tsy rariny tsy dia nazavazava eo ampelantananao am'izao fotoana zao eny fa na dia nifanaka ao anatin'ny tokantranonao fotsiny azy madinio anie dia fataro hoe ino taizany evin'ity zavatra ty fa indraindray pasteur ertina reny no tonga ozina loharanon'ozina tafiditra ao anatin'ny tokantranony olona ka normal be misy fotoana pasteur na dia ny ataoko fotsiny aza avy hoe vilany andrahoanao sakafo azo tamin'ny alatra dia fitahina inona moa niditra anatin'ny tokantranonao anaty vilaninao am'izany satria isakafo ianao zany dia vilany andrahoanao sakafo azo tamin'ny tsirariny misy ozina dia normal be na ny vola amelomanao ny vady aman-janaka ao azo tamin'ny resaka ozina ary be dia be ny mpino indraindray tena hoe mitady tsino an'ity resaka ozina ity tsika tsy mampianatra eto pasteur ertina hoe ny olona rehetrarehetra akory dia misy ozina daholo fa misy ny olona efa tena afaka tamin'izay fanozonana zay fa misy koa nefa pino mialoka fotsiny ao ambadika zay pasteur ertina dia ozy izy hoe zany oziny zany eny ozy izy efa nentin'i jesosy teo ambony hazo fijaliana voalaza ny tenin'andriamanitra fa vao ozina zay rehetra miantona amin'ny hazo efa nentin'i jesosy zany ohatra zany fa misy fotoana ne pasteur ertina diny olona hoe tsy ny ozina fotsiny nentin'i jesosy teo ambony hazo fijaliana fa nentin'i jesosy teo ambony hazo fijaliana ihany koa ny aretina
osy izy ny tenin'Andriamanitra hoe diakapoka taminy mitondra fanasitrana ao antsika ary osy izy ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe nampahantraina izy mba hampanankarena antsika dia ny adin'ny olona pasteur eritiana hoe ny ozony zany efa nenton'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa nga nyozona ihany nenton'i Jesosy teo fa netony teo koa ny fahantrana netony teo ny aretina fa mifanontaniana mipetraka ny pasteur eritiana mbola misy ihany ny olona mahantra am'izao tsika mitoroteny zao hoe mbola misy ny olona marary zany kory tsy midika fa tsy nenton'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana nyozona sy ny aretina sy ny fahantrana ary raha miteny ianao amin'izany zay mitoroteny ianao amin'izany resaka ozony zany androany tsy hoe akory manery ianao tsy maintsy misy ozony ianao fa ndrao dia mahatonga anao tsy tafavoaka misehatra mety ara-pitiavana amin'ny resaka tokantrano na amin'ny resaka fianarana ihany koa na mety ny zavatra ataonao misy zavatra tsy tafavoaka na mety misy aretina ihany koa tsy mety sitrana mihitsy ny vola hitsabonao manana ianao manana vola hitsabony ianao hitsabonan'io aretina io fa le aretina tsy mety misitrana fa arakaraka ny hitsabonao azy vao mainka miombo vao mahay mikiky indraindray sao dia mba loharanona ozana mety nisy zavatra nataonao tany aloha tany natonga n'io aretina tsy mety afaka ao anatinao io dia zay pasteur no tsara fatariny reto olona reto fataritsika hoe sao dia mba izany tokoa mianton'ity zavatra tsy mety sitrana tsy mety afaka eto an'loko ty anisan'ny fampahafantarana zany pasteur tiana fa amin'ny sabotsy sika araka ny efa nampitaina teny am-piandohana teo dia anisany fotoana lehibe sady afahana manampy an'ireto olo reto hoe amin'ny fomba ahoana na afahana manongotra n'io karazana ozony io ary amin'ny fomba ahoana ihany koa na afahany mianga amin'ny départ vaovao manangana fototra vaovao atonga ny fiainany ho lasa lavitra pasteur eritiana ia zay le izy ny fanambo zany amin'ity indray mandeha ty dia le hoe raha ny zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa ianareo tsy afaka amin'ny apahany tsy afaka amina sehatra vitsivitsy ny fiainanao fa ho afaka tanteraka zay ny fanamby amin'ity le loha hevitra angezabe ty hoe fanambinana sa ozony ty tsy hoe zavatra raha hoe afaka tamin'ny fahazarany ratsy dia afaka tamin'ny fahotana dia avy eo tsy sisy asa dia miady amin'ny fiainana dia miady amin'ny haniko hoanina tsy hoe sitrana fotsiny ny aretina nefa tsy nitokantrano ny korotambelona fa tena ity zany tena hoe raha ny zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa ianareo misy fanomerana sy fibebahana lalina ho atao ao tahaka nataon'i Jakoba lay tena délivrance tena hoe auto délivrance rery izay tsapan'i Jakoba hoe tao aminy mihitsy ny loharano mampikorotana amin'ny fiainany dia ho tahakan'io ny vavaka ho ataontsika hoe tena mahafantatra tsara ianao ny hoe ny loharano ny hoe zao no natonga natratra n'ity olana ty ary eo no vahantsika io zany tsy haitra amin'le mibebaka fotsiny hoe diovy amin'ny raha anao Jesosy vonjeo tompo na mifona fa ana raiso tompo iverina tsy resaka zay fotsiny atao fa tena fibebahana any amin'ny fototry ny olana sy ny fototry ny ozana ary rehefa tsy hitanao tsony zay hoe aiza ny anonerana tena anarina anao Andriamanitra sako milaza zany pasteur Zidikela hoe tena miavaka ty fotoana ty ary za moa dia nampahery mpivavaka ao amiko hoe tena mety aminareo ty indrindrindrindra ren'le mpivavaka zay mpamatsiaro hoe ohatrany mandeha ila rery ny fiainany mandeha ila trony hoe misy sehatra mety nefa misy sehatra tena bloqué reny dia le ato amin'le misy blocage ato mihitsy mbola mila vahana aloha matoky efa hotain'ny tompo le vavaka alohatsika Jesosy misotra anao zay raha afaka nandray izany fampianarana izany mino zay fa fampianarana lehibe ahafahanay mitompo ahafahanay mandroso fampianarana ahafahanay mandray zavatra zany fampianarana zany ary ahafahanay manao dingana lalina dia lalina dia lalina eo amin'ny fanomponanao ampio zay Jesosy ampio zay ampio reto olona ireto afao reto olona ireto afao reto olona ireto afao reto olona ireto raha misy olona tena mitady anao raha misy olona tena vonina hibebaka ao dia anafaka azy ianao misy saotra Jesosy manomboka eo dia hiditra amina dingana vaovao sy sehatra vaovao ny fiainanay araka izany teninao zany misy saotra tompo amen zay zany raha lazidikela fa dia sabotsy izy ty fa 7 volana febroary amin'ny 7 ora maraina croisade goavana be izy ty manerina Anatananarivo mbola veriko ihany hoe raha marina dia mitovy lenta amin'ireny le atao etsy amin'ny Coliseum mitovy amin'ireny eny amin'ny Kanjabe Mahamasina ireny zany ity fotoana ity fa saingy atao amin'ny salle zany anaovana azy etsy amin'ny Samafy ampitany jira Matanjombato anankiray
misy an'izay vavaka lehibe zay fa ny tena goavana dia eto Mongote andrefa nambojanary ampitany tobo raha tsy mandrava misy nyty Mongote ty misy salina anankidimy ngeza be eto salina anankidimy ngeza be angara anankidimy ngeza be eto zay natanterantsika ny fotoana io tena hoe anaovana renouvellement na fondation mihitsy sy resaka tena hoe fananganana fototra vaovao tena hoadinotsika ny lasa ary ho alevitsika tahaky nandevenan'ny zanaky Jakoba ny fanimpotsampo ny zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no andevenatsika ireo ozony dia iangana amina fiainana vaovao tsy olana na tsisy vady ary eo zany teneniko ny mpijery rahalahy Zidikely lefa nyteneniko izy ty hoe nasanatry ny vava ary nandao anao ny vadanao tsy voatery ho ratsy ny vadanao lasa nandosy io fa hanao fondation vaovao ianao rery miaraka amin'ny tompo ianao rery tsisy vady amin'ity fotoana misabotsy ity zany tsisy fitaraina eo zany mariako rahalahy Zidikely ao zany tsisy vavaka hoe amerina ny vadanao hoe indao tsika hitaraina mba hiverena ny vadanao dia hitomany eo ianao fa tsy maninona ny vadanao raha efa nandeha 3 taona tsy maninona izy rehefa nandeha 2 taona na nandeha enim-bolana zo fotsiny andefaso SMS izy sesinaka izy dia eto any rehefa miverina tiako andefaso SMS fotsiny izy aza mijanona ela loatra fa rehefa miverina tiako any fa izao avy aloha mihitsy izy andeha any fa aza tambatambazana fa ianao ny iainga hiaraka amina fiainana vaovao ianao no iainga hiverina izy amin'ny fotoana efa maharesy azy efa resy izy miverina fa izy hiverina ianao efa manana trano ary efa manana tomobile azonao le izy fa aza mitady azy sady le vadinao koa mamilava mamono vadiny mampirafy mijangajanga inona ny ilana zany fa avelao izy aloha any fa leo ianao manangana fiainana vaovao hiaraka amin'i Jesosy mbola veriko hiverina izy fa ianao fa manana tomobile manana sprinter telo dia 4x4 ray ianao efa natsangana villa no hiverenana ary amin'izay fotoana zay efa any aminao indray ny lakile dia efa ianao indray no miteny dada mijanona aloha ianao tsy mbola mahazo miditra ato aloha ianao raha tsy hitako ny fiovanao fa resy izy no hiverina eo dia aza falifaly mandray azy fotsiny rehefa miverina izy fa ny fiainanao hitsangana mitsangana ny fiainanao ary izy fototra vaovao ny fiainanao ka aza malahelo mety nahilikiliky ny fianakavidiny ianao ny roany dadanao ny roany rafozana dia amina trano kely anankiray sisy ianao zara raha ohatra ny lakozia nefa ianao efa zatra mipetraka tamina villa nandrokalinao daholo ny manodidina tsy olana ao amin'ny trano kely ohatra ny lakozia io ny angan'ny fiainanao avelao aloha ianao iainga tsisy havana iainga tsisy anada iainga tsisy raha aman-dreny fa ianao rery miaraka amin'i Jesosy manangana fiainana vaovao aza malahelo ny fanilikiliana nataon'ny olona anao fa tsy voatery ho ratsy io fanilikiliana io i Josefa dia nanangana fiainana rery tany Egypte ary tany nitsangana no lasa prime ministre tao tany Egypte nanangana fiainana rery niaraka tamin'Andriamanitra avy eo izy efa nisandratra no niondrika teo anoloany rahalahy nandohalika azonao izy efa niakatra eo amin'ny seza ma prime ministre mpanapaka ny tany Egypte ray manontolo ny rahalahy ny resy ny fiainana avy any ohatra izay ny fiainanao ka tsy voatery ho ratsy ny fandroan'ny olona anao mety androany ianao mety malahelo fa atsangano ny fiainanao irery miaraka amin'i Jesosy fa ianao tsy maintsy tavavoaka sabotsy amin'ny 7 ora maraina tsy diso ho avy zao eto aby Mongote andrefa nambojanary no anatanterantsika izay fotoana izay rahalahy Zidikely tombo tatsika iny ary dia mirary ny fanambinana ao amintsika rehetrarehetra tahin Jesosy tsika tahin Jesosy ihany koa paster veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary
ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur rangiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovonarivo tre marivona manasantsika rehetra tovoka